Alors la Gen Z dénonce l'influence de Koufally Daya, un trafiquant d'or présumé, auprès des nouvelles autorités. Est-ce que les anciennes pratiques qui ont conduit à la chute de l'ancien président seraient-elles en train de se reproduire? J'aimerais quand même donner une petite précision. Koufally Daya a été accusé à tort de trafic d'or. Ce n'est pas un trafiquant d'or. Et donc, c'est quelqu'un qui a lutté contre la corruption et même c'est celui qui a osé porter plainte contre Fatmang. Il y a des trafiquants à Madagascar, mais je ne pense pas que ce soit lui. Et les dénigrements qui vont dans ce sens, je pense que c'est des dénigrements qui l'accusent d'être trop proche du président et qui essaie de l'écarter de la sphère politique. Parce que les vrais trafiquants dans ce monde, c'est Mamra Vatmag et toute la clique de Andratsuel. Et misy reto fitoriana reto zany nataon'ny Raisa. Ina moa zany problème tamin'ny Raisa satria Raisa témoin. Raisa manana ny dossier ozytsika teo amin'ny fivezivezena nakany Komoro iny. Ho avoakatsika zay raha pitsy maître Andra Zamanatsoa. Efa mitenitsika zay hoe asiatsika izy dia tsy androany daholo fa rapiditsika moka reto le resaka passeport. Reto le fivezivezena. Reto le passeur. Alefatsika ao zay rapidso zany a. Fa androantsika zany le fitoriana aloha Jesy apitra hoe sady miresaka ihany a. Dia mamaky eo le olona hoe misy anarana tononony aloha ia le bebe tsirairay. Misy tononony misy am'reto fitoriana reto zany a nakany amin'ny samifina. Misy am'reto fitoriana reto nakany amin'ny Bianco. Nidénoncer ny Raisa tany amin'ny Bianco sy tany amin'ny samifina. Reo le tenentsika hoe mampahantra antsika reo. Reo anarana karana mampahantra antsika reo. Viteko nareo jera le vidéo ampasoko satria lava be le izy. De zao zany. Fantatra hoe passeur zany raha Daya Koufally. Misy ny preuve ary be de be ny preuve mandeha am'le vidéo. De manino izy nilazana hoe accusé à tort alors que c'était un passeur. De olona sura be satria sura be mihitsy raha fidèle ao. Sura be Ndriandra sy raha fidèle. Azavao aminay zany isan'ny tena marina ministre de la justice ve sa ny fidèle sy Ndriantsy. Raha olona hoe tena madio marina raha Daya Koufally. Maninona voatonina foana ny anarany anatina affaire be de be. Maninona ny anarany foana voatonina raha izy ny olona madio. Toky alefa ndrareo any amponja any Gen Z noho ny Daya Koufally. Misy olona anankiray ohatr'izay koa raha Vatomanga voatonina foana ny anarany anaty affaire foana izy fa tsy voakitika mihitsy izy. De sura venao fa tena innocent io olona toananao io. Sura venao fa tena innocent Daya Koufally. Satria preuve be de be navoaka ny raha fidèle taratasy misy firifiry no voaka ao iza zany mandainga raha fidèle sy antra ve sa ministre de la justice. Manina raha isa lazanareo fa any tany mora fa faire annoncer le ato miteny hoe mbola tsy tany mora izy. De possibes tamiteny hoe ataoko safotsiny izy any tany mora fa izy de any Toléara nahazo grâce olona mahazo grâce présidentielle zany efa voafafa daholo ny zavatra ratsy nataony rehetrarehetra. De malahelo daholo ny olona mpitolona mba hitan'izao zavatra zao. Ina marina tena marina de ina ny tena diso. Mbola mitohy ny tolona de tsy maintsy mareso ny tolona.